amin'ny endriny isan-karazany ny fanaka izay azo jifaina etsy anivon'ny Zoma Center etsy Analakely, miavaka amin'ny kalitaony ireto fanaka ireto ary amin'ny endriny maro samihafa koa. Andao raha antsika ry ity fanadidina ity afahantsika mijery ny momba ireo fanaka ireo raha tsy ilaza fotsika ankoatran'ny trano fandrin'ny ankizy, chambre coucher, izay no afantarantsika azy. Raha toka efa mieritreritra fialan-tsasatra ny ankamaroan'ireo fianakaviana dia misy ihany koa ireo mikasa ny anavao ny fanaka ao an-tokantranony. Manana tolotra ao amin'izany ireo trano fivarotana samihafa, anisan'izany ny Zoma Center etsy Analakely eo ampitan'ny EPP. Mampiavaka an'ity trano fivarotana lehibe ity tokoa ny resaka fanaka. Arak'izao hitantsika izao dia miasa sady malalaka tsara ny toerana atao aminay izay ahitana karazana entana maro. Isan'izany ireo fanaka lohalarina amin'ny kalitao. Ho an'ireo izay liana hanova fotoana atao aminay dia mbola afaka manantona eny amin'ny baolina soarano. Ny fanaka hita atao aminay ato amin'ny Zoma Center ampitan'ny EPP Analakely dia vita amin'ny plastika, en bois ary métal hono dia vahiny izay. Anatin'izany ny canapé d'angle, ny canapé lit, seza maro isan-karazany. Ao koa ny armoire ary ny étagère. Ny mobilier de bureau dia misy karazany maro koa atao aminay. Ho antsika izay te hanavao ny haingon-trano ao an-tokantrano ao, na ho antsika amin'ny fanomezana tsara, ho an'ny olona mamifotsika dia hanampianao bebe kokoa amin'izany ny Zoma Center ampitan'ny EPP Analakely amin'ireo fanaka izay lohalarina amin'ny kalitao na premier choix hono dia vahiny. Arak'izany, maro ireo fanaka azo isafidianana ao amin'ny Zoma Center etsy Analakely, natokana anaingona ny efitra rehetra izy ireo, ka tsy diso anjara amin'izany ny efitra fandrian'ireo ankizy.